Alatsinainy fa 9 Desambra 2024 aterigny rahaba topoko lahy finatra topoko vavy ampagnajanga no agnasany ianao magnaraka ny fampiralam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny radio Andro ny filazantsara amin'izao fotoagna izao. Vaovao ara-pinoagna no anamboatsika ny fampiralam-baovao amin'ity androany ity. Mankalaza ny faha-telopolo taona ny orenan'ny Fiangonana Advantista Mitandrina Sambava Centre fatra sava. Ani waratsika avatrany ny fagnadiadiagna. Roamsy folo sy vanjato sy arivo, roamropolo sy roa arivo, feno telopolo taona katroka ny Fiangonana Advantista Mitandrina Sambava Centre. Vavaka fisaoran'Andriamanitra tamin'ny fitantanany ny fiangonana natao ny sabata fa 14 Desambra 2024 izay notariany filohan'ny fivonoanam-be ny Fiangonana Advantista ato amin'ny ranomasimbe Indiana, Dr. Suluf George Jean Mesmer sy ny tonia-panatanteraka ny Federasiona Madagasikara Avaratra Pasteur Kisingera Ramanantsoa. Ratsaivina dia tagny amin'ny taogno 7 no nitsangana ny Fiangonana Advantista Sambava Centre ary tamin'ny 9 Desambra 2024 no voatokana ny fiangonana araka ny fitantaragna nataon'ny Rijarazaka. Antsakira-pidiragna niaragna tamin'ny Giovanni Basera sy ireo korala izay mandrafitra ny Fiangonana Advantista ao amin'ny distriktin'ny Sambava no nandravaka ny Fankalazana ny faha-telopolo taona ny fitokanana ny Fiangonana Advantista Sambava Centre ny sabotsy 17 volana Desambra 2024 lasa igny. Nandritra izany ihany koa nanolorana mari-pakasitragna manokana ho an'ireo izay nandray anjara mavitrika tamin'ny fanorenana ny fiangonana tagny amin'ny taogno 1970. Setry ny fagnabeazagna no antsika ny fampiralam-baovao nanolotra fanomezagna ho an'ireo nahazo leauréat sy antsakira-pidiragna no nataon'ny Lycée Adventiste Antsiranana ny farany herinandro lasa igny. Managna tanjona ny Lycée Adventiste Antsiranana amin'ny alalan'ny fanabeazagna ny sekoly amin'ny lafiny ara-panahy, ara-tsaigny, ara-batana ary ara-piarahamony. Hoy nambaran'ny talery sekoly Adventista Antsiranana Andriamatoa Rinola. Etsika fitorenan'ny filazantsara ankira no nataon'ny sekoly ny farany herinandro lasa igny ho fanatrarana ny tanjona izay napetraka niaragna tamin'ny koraly ny sekoly. Nandritra iny fotoagna ihany koa no nanolorana fanomezagna ho an'ireo mpianatra mendrika eo agnivon'ny sekoly mba hahatonga azy ireo hianatra misimisy kokoa ary famporisina ho an'ny hafa hiezaka rehefa mahita fanomezagna izay azon'ny namany. Fagnampangazavagna entiny Andriamatoa Rinola talery Lycée Adventiste Antsiranana. Lycée Adventiste Antsiranana dia manabeo ny zaza eo amin'ny lafiny ara-panahy, ara-tsaigny, ara-batana ary ara-piarahamony. Ka mifandrindra amin'izay tanjona tiany sekoly tratrarina izay zegny tietsika manokana izay mitanterahiny tamin'ity zoma faha-13 Desambra taona 2024 ity ho fanatrarana izay tanjona izay dia natao zao hetsiky izao izay antsampanahy ataon'ireo koraly izay misy eo anivon'ny sekoly voalohany indrindra ary fotoana ihany koa izay natokany sekoly ho fizarana ireo fanomeza ho areo mpianatra mendrika ahafahana mamporisika azy ireo hianatra misimisy koa ary famporisena ny hafa ihany koa mba hiezaka rehefa mahita izay fanomezana ho an'ny hafa izay. Tsy vitan'ny mpampianatra irery ny fanabeazagna ho izy indrindra fa amin'izao vaninandro misy atsika izao. Ka ny fanomezan-tagnana no vahaolagna ahafahana magnatratra ny tanjona izay rehetra napetraka. Fagnazavagna ny talery sekoly Adventista Antsiranana hatrany. Dia magnentigna antsika jiaby fanometanana hiara-iasa amin'ny fampandrosoana ny fanabeazana. Hiarantsika mahalala fa sarotra ny mitaiza amin'izao andro misy atsika zao nefa matoky atsika fa raha fanometanana atsika dia ho tatra atsika ny tanjona amin'ny fanabeazana ireo zazatsika ireo mpianatra ireo. Afaka ihany koa atsika mpianatra na dia eo aza ny olona izay nateraky ny valina aretiny tsy ataontsika sakina tsy andoso amin'ny fianarana zegny fa vao maika ary tokony ampitombo miezaka atsika ahafahantsika manatratra ny tsaratsara koa amin'izay lafiny fanabeazana zay ka dia
Misetry ny vatra no anointsika ny fampalalam-baovao amin'izao fotoagna izao. Ampy hiatrehana ny fety ny tahiry ato amin'ny faritra diana. Hoy ny nambarany talempatry ny vatra sy ny indostria ato agnivon'ny faritra diana. Tsy misahegna ny vary, menaka, siramamy ary lafariny eto Antsiranana. Hoy ny nambarany talempatry ny vatra sy ny fanjifagna ato amin'ny faritra diana. Andriamatoa tanigna Romial. Ampy hiatrehana ny taom-baovao ny stock izay anagnantsika amin'izao fotoagna izao hoy izy. Fa eto moa zany dia azonay atao ny teny amintsika rehetra vahoaka fa mahampy dia mahampy ny tahiry na eto atao amin'ny tanànan'ny Antsiranana na amin'ny distrika rehetra atao anatin'ny région Diana. Na amin'ny vary zany na amin'ny menaka, na amin'ny siramamy, na amin'ny lafariny. Ny vary dia misy karazany anankiroa. Misy ny vary gasy dia misy ny riz import. Tamin'ity zany atsika natao alohalohany fanafarana an'izany riz import zany efa misy un mois mahery angamba atsika efa nanjifa an'izany riz import zany, mbola manana stock manodidina any amin'ny 5000 tonnes atsika amin'izao fotoana zao. Ary io tsy hijanona amin'io stock io any fa mbola misy ny fampirahana amin'ny mpanafatra, mbola manana eritreritra zany hampiditra stock vaovao ndray mandeha zany hanampy an'io stock zay efa nanantsika mba hiatrehana ny maitsoatra. Maro ihany koa ireo mpivarotra manararaotra fampiakarana ny vidin'entana sy mivatra entana lany daty amin'ny fotoagna ankatoko ny fety tahaka izao, hoy ny nambarany Diriky Diana. Noho izany dia isy ny fanaraha-maso akaiky ho ataon'ireo tompon'andraikitra momba izany rehetra izany ary mampitandrina ihany koa ny amin'ny fanararaotana izay mety ho hisy izy ireo. Isan'andro izay dia midineny an-tsena mijery an'izay zavatra satria amin'izao fotoan'ny fety izao no matetika ny olona sasany no mamoaka an'izay entana lany daty izay avoakan zareo satria maro ny mpanjifa. Fa eto zay dia mampitandrina izay avy ato amin'ny Diriky Diana ho an'izay manao an'izay zavatra zay mamparitaka entana lany daty na entana efa simba mamparitaka eny an-tsena fa tsy maintsy ho raisineny andraikitra mifandrify amin'izay. Mandeha eny an-tsena zay manara-maso an'izay zavatra zay, tsy vita ny entana lany daty na entana simba ihany fa mijery ihany koa zay mikasika balance. Tamin'ny farany teo zao zay tamin'ny talata nandeha nidina nanao descente dia nahita zay mpivarotra vary ohatra nanao zavatra tsy mety dia 540 ny tratranay teo an-tsena dia nataonay fampitandremana zay zavatra. Dia nisy ihany koa ny magasin zay nanao zavatra tsy mety dia niraisinay ny andraikitra mikasika an'izay dia nandeha tany koa zay tany amin'ny mpivarotra hena dia nahitana zavatra tsy mety dia nataonay ny zavatra mifandraika amin'izay zavatra zay. Tapitra ny fampalalam-baovao antsika ho amin'ny tian'io ity, mankasirika anao nagnaraka hatramin'ny farany ny namanao be mitombo Arlin dia nanotra ny vaovao tamin'ity androany ity. Magname fotoagna ho amin'ny raha pitso indray, veloma tompoko.